Hoenten'ny tompo ampy aminao amin'izao maraina izao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Izany naparetako famindrampo ho anao. Amen. Vavaka isika. Makasitraka indrindra Ray malala. Izay efa tianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Diranao zahay ary manome voninahitra ny anaranao masina. Manandratra anao any amin'ny avo indrindra Alpha sy Omega. Ianao tokoa ilay nandohana ary ianao tokoa ny hafarana. Saotra amin'izao mbola fahavelomanay na omenao. Afahanay manisa ny andronay sisa. Koa raisy tompo ny aja mamboninahitra. Atolotra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao Ray malala manao hoe. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Miondrika manoloana ny fahamasinanao Jesosy. Mandadilady ny fo mampananay amin'izao maraina izao raha miantso ny anaranao. Andriamanitra masina sy marina ianao. Mangataka anindra fonao tokoa. Satria tsisy afaka manantona anao. Raha tsy efa nitao amin'ny fananao mahery. Ka izany indrindra ny tsenay teny eto anatrianao ankehitriny. Matsiaro ny tsy fataterahana. Sy ireo ota maro samihafa rehetra izay mampisaraka anay aminao. Lairanao solatsaka tao Kalvari mpamonjy sy malala. Hanasa sy hanongotra androdana zay rehetra sy anao aty anatinay ety. Mba afahanay mandray ny sakafo ny fiainana. Afahanay indray mandray ny teny masinao. Araka ny voalazanao tokoa hoe tsy ny mofy ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Fananao mahery izay fa nampanoratra an'izany teny izany. No iriko sy angatahako ity mpanompo tsy mahasoa. Ametraka ny fahamasinanao feno afahako. Mizara mitory ny teninao marina. Ary ny fananao mahery ihany koa ikasika ny tsirairay avy. Atonga ny fonay. Ho taitra amin'ny antsonao. Amin'ny teny izay holazainao. Fanamasinao. Manjaka atao anatiny izao fifandraisana izao. Aoka izay mandray anao sa tokantrano tompo. Holazanao tokoa kanononanao ny fiadananao. Ny fahasoavanao. Ny fifaliana avy aminao. Amin'ny izao maraina izao. Mitenena tompo. Mitenena fanamasina. Mangetahetanao zahay. Aleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava riavana ny fahasoavana omba mpiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny fitiavana no fehin'ny lalàna. Izany no hozaraina ampy aminao amin'ity maraina ity. Hosokafantsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy. Filazantsara ny Kristy Jesosy nisy roatany Jona. Jona toko 5:12. Jona toko 5:12. Andininy fahasivy ka hatramin'ny faha-3:10. Jean chapitre 15 verset 9 à 13. Rehefa hitatsika izany. Hovakina amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy tompony teny manao hoe. Tahaka ny tiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo. Dia hitoetra amin'ny fitiavako. Raha tahaka ny tandremako ny didin'ny raiko sy ny itoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo. Mba ho ao aminareo ny fifaliko. Ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no didiko. Dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao. Dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Amen.
Ny fitiavana ho iaho teny amboalohany no fehiny lalàna. Izany no sakafo panahy zaraina amiko sy aminao amin'izao maraina izao. Tsy mba marodidy na be fadifady tahaka ny karazam-pivavahana hafa ny fivavahana nentin'i Jesosy. Didy tokana ihany azy dia ny fitiavana. Ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. Vaovao amin'ny olona tokoa izany. Ny fitiavana tratsy ny sain'ny olombelona mantsy dia ny fitiavana mifamaly. Raha tsy mandevina olona dia tsy aleviny olona koa. Izany no atao hoe fitiavan-tena. Fitiavan'ny nofo ihany izany. Nefa raha ny rahalainareo ihany hoy ny tompo no arabainareo. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia jentilisa aza ozy, tsy mba manao toy izany ihany koa. Koa dia fitiavana tsy mifidy olona no andindin Jesosy atsika anio. Andriamanitra nampiseho ny fitiavana atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Vitsy ihany angamba ny olona maty eo tiry havana malala. Ary tsy isika rehetra izao no mety hifankahazo am-po, satria samy hafa toetra be ihany isika tsirairay avy. Raha ny fidy hamonjy ny maty eo ty anefa Jesosy, dia tsy mba ho anisany voavonjy velively izao sy anao. Fa ireo fahavalony sy ireo nampijaly azy dia samy tiany avokoa. Koa dia ny hanao soa sy ny hamonjy na dia ireo zay tsy mifankahazo amintsika aza, izany no atao hoe ny toetry ny fitiavana. Tsy dia ny mifidy olona ho tiana ihany koa no fanaotsika ataotsika hoe fitiavana ty anatsika, fa matetika zany fitiavana ny nofo zany koa dia manimba olona koa, zany hoe ny ataotsika fitiavana azy izany. Tsy misy mora tiana mihoatra noho zanatsika ry havana. Menaky ny aitsika. Eritrereto anefa ny fitondran'ny ray aman-dreny maro ny zanany ankehitriny. Miaritra ny ditrany, tsy mananatra azy, mandefitra amin'ny adalany, ary mampianta azy no matetika ataony hoe fitiavana. Ny fitondran'ny ray aman-dreny ny zanany anefa matetika manimba ny zaza. Tsy bedesiny, azany no mitondra azy mizotra amin'ny fahaverezana, satria dia fantatra ny ankizy izany fitiavana hafa tsy fitiavan'ny Kristy aty anatsika izany, ka raraotiny izany, atonga azy leba sy anararaotra amin'izao fiainana izao, ary dia ny hafarany mitondra azy any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ary zany indrindra no mahasarotra ny fitorinan'ny filazantsara amin'ny tanora maro kristianina ankehitriny. Na dia miezaka aza ny mpitondra fivavahana maro, mitondra ny tanora ny zanatsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba mampanao n'ireny zanatsika ireny. Maro kosa nefa ny ray aman-dreny kristianina mifanohitra amin'izany no ataony hany ka tsy ahitana vokatsoa izany amin'ny fiainany tanora kristianina maro ao anatin'ny fiangonana. Tokony eritreretra amin'izany isika ray aman-dreny ry havana, satria ny fitiavana dia mananatra mafy. Ny fitiavana dia tsy mitsitsoraka-azo amin'ny zanaka tiana. Ary manao ahoana koa isika mifanerasera izao? Ny mandokandoka olona eo maso sy ny manafiky lema, na dia hitatsika aza fa mila manimba azy izany, izany no matetika ataotsika hoe
fanajana nga na hoe fahalalam-pomba ka dia fiarovan-tena nefa no mazana fototry ny zany. Fa aiza izay teny tsy misorona ampitiavana, vokatry ny fo mangorakoraka, tsy mahazaka mijery ny namantsika ho simba sy ho very. Aiza izany? Sarom-piaro ny fitiavana ry havana. Raha tiatsika tokoa ny namantsika, ataotsika ahoana ny tsy fankahala ny ratsy izay mila hanimba azy. Fitiavana manao ahoana no andidin Jesosy atsika? Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hoy ny lalàna. Fa izao kosa no marika ataon Jesosy. Aoka ho tahaky ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Ny mamin'ny olona indrindra manko de ny aina. Jesosy anefa tsy miaro ny ainy, fa natono izany hamonjy atsika dia ny aina ary no fetrariavana malala. Izao no didiko hoy Tompo, dia ny mba hifankatiavanareo, ny fanoavana sy ny fanarahana azy ihany no mampianatry ny Jesosy kristiantsika. Koa arakaraky ny fifankatiavatsika no itiavatsika n'Andriamanitra izay tsy hitatsika maso, fa izay tsy tiany rahalany izay hitany. Hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy tiany, izay tsy hitany? Zany no tenin'Andriamanitra. Ny fitiavana ary dia teraky ny fitiavana. Izao no fitiavana. Tsy nitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny nitiavany atsika ka nirahiny ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika hoy Jona. Miankina amin'ny fitiavana koa ny ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa no nampiaiky an'izao tontolo izao fa iny? Ity fifankatiavana ireo mpianatra. Mety miezaka hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra isika, ary maro samihafa ny lalana hanamasany olona hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izany ao anatin'ny fiangonana. Enoy anefa ny tenin'ny Paoly apôstôly. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela aza aho, na dia omeko an'ny malahelo aza ny fananako, ary na dia atoloky ho dorana aza ny tenako, kanefa tsy manana mpitiavana aho, de tsy mahasoa ay akory izany. Ny fitiavana no aretan'ny vokatrareo Jesosy. Ny zavatra ataotsika dia ho levona izao zavatra ataotsika eto tany izao. Ary ny ahorontsika ety an-tany dia ho dorana izany. Mpandalo koa ny olombelona, mpivahiny, ka tsy ho ela dia tsy alala azy intsony ny fitoerany eto an-tany. Fa izao, fa ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay. Raha tsy eto amin'izao tany izao intsony izao sy anao, ny fitiavana nasehoko sy nasehonao dia ho tsarovan'ny olona. Ary anakoatra dia hiderain'izy ireo ny Tompo ny fitiavana nasehonao izay mpianatry ny Tompo. Miezary ankehitriny ry havana, mitady ny fitiavana. Ampiasao izao hery omen'Andriamanitra anao izao, dia ny azahoanao mivavaka ho an'ny namanao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Eny! Fa na dia mety ho heverintsika ho fahavalontsika aza. Ary mahagaga, fa tsy ilay olona entinao amin'ny fivavahana eo anatrehan'ny Tompo ihany no mahita soa, fa ny fivavahana ho azy ataonao koa no miteraka fitiavana azy ao am-ponao. Na dia olona sarotiana azy izy, sady mitombo amin'izany ny fitiavanao.
mitoera ho Ipoly, itoeranao ampiadanam-be. Aoka hitoetra amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana no manarona fahotana be. Aoka asehoantsika ny fitiavantsika manomboka ao amin'ny Jerosalema antsika, manodidina antsika, ny namantsika, ny mpiara-miangona amintsika. Izao tontolo izao, fa i Kristy no fitiavana. Izay miaina miaraka amin'ny Kristy, ilay fahazavana izao tontolo izao, dia ho fantatry ny olona fa manana fitiavana. Satria Kristy Jesosy dia fitiavana. Ka ina zany teny izany? Asoa ny fanahintsika, hiezantsika isanandro, hikatsaka ny fitiavana, hampandroso ny fitiavan'ny Kristy, ary koa hararoty ny andro azanaova-tsoa hoy ny Tompo, fa ratsy izao andro izao, fa izay manam-pitiavana no lazay ny Tompo tokoa hoe tiako izay ty ahy, ary izay fatrapitady ahy, dia hita ahy. An'Andriamanitra rery ny voninahitra, antsika kosa ny fibebahana sy ny fanetretena ary ny fitiavan'ny Kristy Jesosy. Alleluia! Alleluia! Amen! Ivavaka isika. Saotranao indrindra Jesosy malala. Nampianaranao anay indray ny didy tokana, didy vaovao, zay noentinao tao amin'ny testamenta vaovao, dia ny fitiavana izany. Saotra indrindra mpamonjy malala, satria mbola ny fitiavanao tokoa ane, no ahafahanay miantso ny anaranao, manantona anao, ka na dia mpanota azy izahay, dia ianao no milaza fa izay manantona anao tsy mba misy olavinao, satria Andriamanitra fitiavana ianao. Saotra anao Jesosy, amin'izany fitiavanao izany tsy manam-paharoa izany. Koa izany indrindra Tompo, hanatona anay ianao ampanetretena Jesosy. Mety maro aminay ny mevitra mety tokoa manana an'izany fitiavana izany, kanefa dia maro koa ny mety diso lalana miveranay hoe ny tena fitiavana. Ny fitiavana tokoa ianao maharitra. Ny fitiavana mandefitra, tsy mora sosotra. Ny fitiavana ho ianao maharitra. Ary izany indrindra Jesosy no talaonay aminao ankehitriny. Satria dia tsapanay Tompo. Fa tsy manana an'izany fitiavanao izany zahay. Ny fitiavana mananatra, hitanao Tompo, tsy vitanay izany. Tsy vitanay izany Jesosy. Mamela ny lokay, mamondrafo aminay. Misy ny fitiavana mety heverinay tafahotra ty anatinay, kanefa dia matetika mitondra ny ankohonanay any amin'ny fahaverezana ireny Jesosy. Tsy sahanay mibedy, tsy sahanay mananatra, tsy sahanay manoro ny lalana, ny tena izy Jesosy aho. Satria dia mbola tsy hainay tsara izany hoe fanamaritana an'izany tena fitiavanao izany Jesosy malala. Ka na dia ianao aza naneho ny fitiavanao, mibedy ange ianao nahita ny fahorian'i Jerosalema tao an-tempolinao hoe azany nahatonga anao Jesosy ka tena tezitra mihitsy nahita ny fiangonanao naloto ka nahatonga anao nanipatsipaka ny varotra tao anatin'ny tempolinao, ny fijangajangana, ny fahatona maro samihafa rehetra, ka nolazainao tokoa hoe ny fivavahako, ny trano fivavahako tsy juify ereny jiolahy. Fitiavana mananatra. Izany no nataonao tamin'iny tempolinao iny. Azany koa mbola tianao anananay isanandro Jesosy. Lay fitiavanao Jesosy malala. Lay tena fitiavanao. Lay tena fitiavana mangorakoraka ny hafa tsy ho very Andriamanitra ho any amin'ny elo. Zany ny tena fitiavana Jesosy. Kanefa raha tsy hainay tokoa naneho an'izany dia mamela anay ianao amin'ny tsy maraina itsy. Mamindra foka miantrahanay ianao Jesosy. Sasao amin'ny ranao madio zahay. Mba voavela heloka satria dia misy koa ny lalana mety heverin'olona mahitsy kanefa dia lalana mitondra azy any amin'ny fahaverezana. Izany lalana izany. Mety fitiavana ny heverinay azy kanefa Tompo manimba, mamono fanahy.
no tena marina Jesosy a. Ankehitriny Tompo, ho any amin'ny misy moa zahay. Inonay ny teninao? Inonay ny afatrao? Ka io zahay Jesosy a. Hanana ny fitiavana marina, fitiavana agape, tahaka ny fitiavanao. Fitiavana tsy mijery ny tombotsoan'ny tena samirery, fa fitiavana hanasoa, tsy mila tambiny, tsy mila valiny, fa hanasoa ny mpiarabelona. Eny, na dia anolorana ny aina, tahaka nanoloranao ny tenanao, teo amin'ny azo fijalianao aza. Tsy vitanay izany, fa raha ny fananao masina kosa Jesosy, mandidy ny fiainanay, manome fahendrenanay isanandro isanandro, mampafantatra ny tokony ataonay, hanananay fitiavana tahaka ny fitiavanao, dia ho hainay hanatanteraka an'izany fitiavanao izany. Satria tokoa hoy Paoly hoe tsy izao intsony ny velona, fa Kristy ny velona atao anatiko. Ka raha Kristy ny velona aty anatiko, dia mijaka ny fitiavanao, ary ny olona izay miara-belona aminay koa, dia handray indra ny fitiavanao izany. Misaotra Tompo. Toano fanahy mazoto Jesosy. Toano fanahy mahery. Afahanay mitombo amin'ny fitiavana. Ka raha sanatria ankehitriny izahay tsy manana an'izany fitiavana izany, aoka izay bebaka, hitalao eo anatrianao, hiverina aminao, ary dia aoka hitsiry ety anatinay, isanandro isanandro. Izany fitiavana, tahaka ny fitiavana nanananao izany. Misaotra Jesosy malalako. Tsisy foinao very mantsy izahay. Antomotra ny andro ho ianao. Endre tsara ho ianao. Mora ho ianao tahaka ny voromalala. Endre tahaka ny mena rana. Jesosy tianay io. Apetraka feno ampelantananao ary. Ny fiainanay indray mandritra ny tontolon'andro toy. Aoka ho tarafitra, ho hitataratra ity amin'ny fiainanay. Izany fitiavanao izany. Ka ho tarafy ny olona izay fanerasera aminay. Amin'ny tian'io ity, ilay Kristy fitiavana, mandendeha eran'izao tontolo izao. Afahanay Tompo mijoro ny vavolombelonao. Itomanay fanahy be dehibe ihany koa, hiditra ny lapan'ny voninay tao. Misaotra Jesosy malala, mankasitraka Tompo dia rahanay mandrakizay, ny voninay trao. Fa ny fahasoavan'ny Kristy Jesosy, ny fitiavan'ny Tompo tsy mety levina, ary maharitra mandrakizay, ary ny fiadanan'ny Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetrany, hitoetra amin'ny fiainantsika manontolo. Aoka tanteraka amintsika ny tenin Jesosy manao hoe, fitiavana mandrakizay ange no nitiavako anao e. Zany nampaharetan'ny famindram-poko aminao. Mandehana hoy ny Tompo amin'izao herinao izao. Atolory ahy ny fonao hoy Tompo. Fa zao hoy Tompo, tia izay tia ahy, ary izay fatrapitady ahy, dia ahitay. Misandrata amin'ny avo indrindra Jesosy. Misandrata amin'ny heritry ny fahefanananao. Ho derany mandrakizay ny voninay trao. Ho an'ny mpanomponao kosa ankehitriny, ny fitiavana miredareda, hoentina mamakivaky ny tontolon'andro. Halleluja. Amen.